atolotry ny Malagasy Ipsom sy ny XL radio anao mandritry ty herinandro ty. Ilay tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe fahefana sandoka dia pen'ny RMK Rovaniaiko. Ireo namiaina ny tantara Andry Randry Ianja Safidy Rasafiarmanana Iasina Fitahiantso ATN nandray ny feo Santa Finaritra Nikirakira ny lafiny ara-teknika Titoena Arinaja Nana Totosa Rovaniaiko. Andro voalohany Dada ahoana izay anaka? Rehefa mba vita io asan'ny dada io dia ndao ny andro dada mba hampio tangle voasaretsy apitatsimo etsy. Eny re anaka, ao fa efa kely sisa dia vita ty asa tamin'ity ny teny an'izany ihany tokoa ianao anaka fa mba manahoana marina ho le voankazontsika oreo mba nahavokatra ihany ve sa azo lasaina nahavokatra ihany ka tena mba betsaka mantsy izy mihoatra ny tamin'ilay herintaona raha ny fahitako azy. Ay kosa mba manantena vola betsabetsaka ihany zany sika mianaka amin'ity fikaram-bokatra tiako sady za koa ny anaka efa naharefa niakatra ty daholo ny zareo tandrefana ny atsena tamin'ny andro ny takalo farany iny. Zany very dada? Ie. Tsara kosa zany inga neka mbola ho tonga ihany zareo amin'ny fotoana ampiakarantsika vokatra io. Sady zany ery dada tena lehibe an'le mitondra vokatra moa dia aiza ve ka amin'ny firy arifa mbola tsy lany ihany. Azo matahotra ndry fa tsy maintsy mbola miveriny re miatsena ty toa zany no mantsy ny fataoniko. Fa ina tokoa moa zany tokony antony mahatonga azy aty amintsika amin'ny atsena sy anao takalo nga moa tsy mahavokatra be ny tandry zareo tandrefanao. Raha ny vinavina ara-toekarena aloha anaka dia tena mitana larana voalohany mihitsy ry zareo tandrefan'ireo amin'ny firoborobohan'ny sehatra ny fambolenao fa toa hoe nisy tondra-drano be ho ny tao ka mety izay ngamba nahatonga zareo tsy dia manana vokatra firiko. Zany ve? Ie. Ary ndao amin'izay ry dada hitango vokatra fa efa tena tandro ny andro andao ary sady daty efa tena tsemboka be mihitsy. Ka tsy olo fotsiny ao ve anaka parivony andro raha ohatra ka hoe izao dia efa tangosana aleo miandry kelikely ka ndao rery dada fa be malokaloka ny ao sady dady tiako hoe dia tsy mba malala reraka mihitsy nanomboka maraina hatramin'izao ny asa teo foana nefa dia mbola tsy nisy fihetona ihany. Ka zany re tsy mamelo lanaka tsy maintsy manao na dia efa torovana azy ndry ao fa ezaka be ary dada hivarotra rapitso dia amin'izay mba misakafo matsirotsika mba hazosolon'izao asa mafy ataon'ny dady izao. Sy lafo ihany re anaka fa aza dia mamono tena be ianao anko rehefa tsy lafo dia amidy mora eny an-tanàny ka dada ny tena hitako hoe tena reraka be mba mila toatoana ara-tsakafo. Tsapako izany re atao hoana moa ny aneranao hoe tsy maintsy laninao ny entany zanako anenao ry valia mbola zoko ny mamelona anao. Zany tsy tereny dada fa sitrapoko ny alafo sady zany ary ve ny tsara amin'ny dada ka eny ary mahafinaritra mihitsy ny herim-pon'ity zanako ty ary andao amin'izay andery dada ka ary aleo sika sy dada hifampitantany ao ary mifampitantana ohatr'izao tsika mianaka rehefa andeha hanambady ianao dia mandeha makeo an'lohan'ny mpanjaka sy ny olona maro be. Ie mety afinaritra be izao zany ry dada dia atao makotrokotroka be mihitsy. Dia avy eo ianao ilay nitovolahy dia tsy mankaty amin'ny dada intsony fa soa be dia mivadinao. Sandre ry dada tsy hanambady ka fa maninona kosa indray ko dada sa ve malahelo be dia ka tsy maintsy manambady re ianao atsanony ihany ry dada izany fa lasa manao izay mampalahelo any dada eto fotsiny ka sady efa tonga koa ny atsika ty ry dada makalo dada aina kely fa aleo izany tonga dia nomboka hitango. Eny ariko aty reto voankazo masaka tsara tena mbola mamy tsara masaka teny ampotony aty ina natao andramose ay atao aminito ka atao firikilao ary atao fito karaba hoy
eny ary avy hatrany dia atso bata entana. Misaotra betsako. Tena mba tsara vitana kosa androany tena isaorana ny tompo. Mety ireny angamba izany ry zareo tandrefa zaniko tonga dia tsy manan-kary fa mandovola avy hatrany. Toa variana be nefa izany. Oay, variana be amin'jery reto tandrefana any an-tsena reto fa tena manam-bola be ry zareo tonga izao dia fito karaba no vidiny teto amiko teto. Tsara tsena izany valiko. Ny aho zao mbola misy 7 karaba be reto. Za ve maninona raha hoentiny eto amiko eto fa ny any ka mandeha be ny tsenako andao otry ary toa tsorotra akory ty tandrainy variana be mijeranao ry valia. Mafatifaty be ny endrikao. Tena mate andinika maharitra sady mate oti. Hoe taty reny entanao amidy fa aza mirediredy eo avy aloha izy hoe ry valia. Aleoko mahita nitako tsy lany toy izay omena reny fahavalo reny. Fa tsy azoko ry tandraina fa fahavalo ahoana? Mbola vahiny an'ity toeran'ity marina ianao ry valia. Za aloha ry tandraina dia tsoriko aminao fa tsy mirarahana fahavalona tsy rehefa lafo fotsiny entako dia faly mba misy ataonay sy dada vatsy hanaovana sakafo matsiro ny vidiny. Tsy hitanao anga tsy lany daholo ny entan'ny olona fa ny an'izay tsy mahalala ihany mbola mivarotra ny azy. Eny tokoa fa avelako vetivety aloha ianao fa misy mpividy reto inona natao anareo? Tena 3 karaba reto sisa no ato andraso aloha ary fa kakaretsy amin'ny tsy namako itsinareo tandraina. Ahoana ke? Tena 3 karaba le sisa netako nefa mbola mitady 7 ry zareo so mba afaka ampianao 4 karaba dia rehefa miakatra indray vokatra dia soloina eny ianao. Olo eo ihany mantsy ireo raha tsy amidinaoko. Izany ve mahafinaritra andre? Ireo dia save misy bata tonga eo ary. Ray, 2, 3, 4. Valio. Tandraina tena misaotra besaka mifatokisana re Tsy misy sorona kia. Dia andeha hody izany re izao. Andeha hody re fa mba manisa kely an'reto volako reto Za nefa saika resaka amin'ity vetivety. Bedy re aleo manaraka sady aleo tonga dia anainga avy hatrany ka velony tandraina. Manam-piona ry valia Faty ianao anaka. Za efa ela be ny tonga tetiko. Mba faly ery hoe faly be zao dada fa tonga alohany efa dada kay tsy tratrako tato an-trano akory. Miala tsindry anaka fa mbola nampetsompanjaka ny vatandela rehetra teto dia mbola namonjy fivoriana tany dady. Ka nanahoana ny tsenanao tany ry valia? Lany daholo ve ny voankazo sa? Eny ry dada. Efa ezany izy mba nody aloko. Tsara kosa. Dikan'izany dia lany daholo ny entany sady ny tena nafinaritra ny ery dada dia izao dada fa manino ty dada tsy mateny sa tsy faly ve dada? Tsy hoe tsy faly anaka fa misy zavatra kely malasa ny saiko. Aza lefa lavitra aloha sainy dada fa mba eno kosa Efa fantatro ireny zavatra ho tantarainao ry valia. Efa fantatro na mbola tsy mitantara akory azy ianao. Fantatro dadatro ka manino dada tsy mba faly sa ve dada tesitra tamin'ilay zandrosa voankazo tany amin'ny tandraina? Tsy izany re anaka fa izao Miaina ny dada ra Ianao moa tsy azo lazaina hoe zazatsony ry valia ka tsy anafianako tsony Fa misy inona ry dada? Nivory tany amin'ny mpanjaka izay teo dia nisy ambadika keo ny fividianandry zareo tandrefana ny vokatra vita amintsika Tsy azoko. Ka ianao tsara aloha fa aza tapahanao ny teniko Ka dada tsy inona mampitaintainako? Izao anafika antsika ry zareo dia izay no antony nahatonga zareo nakaty nijery akaiky ny farim-panana ny davaratra. Efa nisy fivoriana tamin'ny heriny hoe
tsy azo atao ny mivarotra entana anireny fa ianao moa tsy nalalaka mbola mivarotra ihany. Inona kosa mory dada ny antony tokony andrarahan'ny antsika tsy varotra ny entantsika? Tsika ne mila vola e? Tsy mahalala an'izany ny mpanjaka ry zanako a. Noho izany rehetra izany dia voasaditsika mianaka sy izay olona mbola niny varotra ihany. Maninona tsara hoe ry dada? Izany tsy rariny kosa izany ka. Dia inona izany ny sazy azontsika ka? Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony handray anjara amin'ny ady fanaovana samy foka isika kanefa voasazy tsy maintsy mandeha na zao na ianao e. Andray kosa ry dada, so mba tsy rary le tenao efa antitra io hoe dia mbola alefa hiady ihany? Tsy maintsy ho amatsy anao e, tsy maintsy. Mifona dada, mifona fa zany tsy nalala e. Zany mifona aminao anaka, nanolo-bato mafana anao, tsy maintsy mandeha isika fa maheresa ny zanako izany. Natolotry ny Malagasy Ipson nisy Nixel radio anao teo. Ilay tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe fahefana sandoka dia pen'ny RMK Rovanieko. ireo namiaina ny tantara Andry Randry Ianja Safidy Rasafiarmanana Iasina Fitahiantso ATN nandray ny feo Santa Finaritra Kirakira ny lafiny ara-teknika Titoena Arnaja Nana Totosa Rovanieko mbola itoy